Ho an'Andriamanitra irery midera milaza misaotra ny voninahitra zay efa nazy hatramin'ny taloha indrindra ry ankehitriny ary ho mandrakizay. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo no tononona ato amin'ny tokantranontsika tsirairay avy zay manaraka sy manjoy izao fandarana izao. Inona indray fa dia hitombo ny fahalalana, hitombo ny fitahina, hitombo ny fahasoavana indrindra eto amin'ny pandaniana ity tenin'Andriamanitra zay ifampizarana amintsika eto itya melohany androsoantsika aloha anatin'izay dia atolotra feno ny fiarabana ho antsika tsirairay avy. Ny tenako pasteur Hertina Rafanomezatsoa no mandroso ato tokantranonao iarahana amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala zay eto anilako eto miaraba anao pasteur. Miaraba antsika menakafy tompoko dia miaraba anao pasteur Rafanomezatsoa. Efa manomboka mialalindalina atrantsika rehefa manomboka mahazo tsirony amin'ity fandalinana ny tenin'Andriamanitra ity satria fahalalana maro no nitovozina ary fahiratana maro ihany koa no raisina zay azo ampiarina tsara amin'ny fiainana manoro ny taridalana zay hitondra makany amin'ny fitahina sy ny fahasoavana fahombiazana amin'ny zavatra rehetra maro isan-karazany ihany koa. Zany ihany koa no anasana ianao manana faharetana dia mahazo tsara iara-dalana hatrany eto isika. Eksodosy toko 5 tsika zao pasteur efa maromaro ny lesona ndraisina tao aloha tao fa mbola tsy vitsy ihany koa no mbola ho avy manaraka ao dia inona fandray zava-baovao indray tsika amin'ny tian'io ity ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Manasanao ary ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina dia ao ambadik'izay tsika ny andray ny famelabelarana. Eksodosy toko 5 lesitsika androany dia manomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany somary lavalava mivaky teny fa dia manana faharetantsika menakavy ao anatin'izay. Ndao ary tompoko ny niaonan'ny Mosesy sy Arona tamin'ny Farao sy ny nampitombon'ny Farao ny fanompona ny zanak'Israely. Zay ny loha hevitra eto amin'ity tantara ity andininy voalohany zao mivaky ny teny. Ary rehefa afaka zany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any anefitra. Fa hoy Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ary hoy izy ro lahy, Andriamanitry ny Hebreo efa niaona taminay koa tratrantotra ianao ry mpanjaka aoka andeha lalaka telona any anefitra izahay hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Fa ndrao izy amely anay amin'ny arety mandringana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany mandehana any amin'ny fanomponareo mafy. Ary hoy koa Farao, iny rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompony mafy. Ary tamin'izany andro izany Farao nandidy ny mpampiasa ny olona mba amin'ny mpifehy azy ka nanao hoe aza omena mololo anaova amin'ny biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no aoka andeha anangona mololo ho azy. Kanefa ny isan'ny biriky zay fanao ny teo aloha dia mbola ampanaovinareo azy ihany fa aza ahenanareo. Fa malaina izy koa izany no hitarainany hoe aoka izahay andeha amono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitray. Amafio ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany fa aza vela iaina izay lainga foana izy. Dia nivoaka ny mpampiasan'ny olona mba amin'ny mpifehy azy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe izao nolazain'ny Farao, izao tsy mba hanome mololo anareo intsony fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin'izay ahitanareo satria tsy anena ny fanomponareo na dia kely akory aza izy. Dia niely eran'ny tany Egypta rehetra ny olona mba hifako vodovary hosolony mololo ary mpampiasa nandolo azy
nandondona azy ka nanao hoe vitao ny asanareo izay anjara fanomponareo isanandro tahaka ny fonimbola nisy mololo ihany. Ary mifeny zanak'Israely izay notendren'ny mpampiasa avy tamin'ny Farao mba ife azy dia nokapohina ka nanontaniany hoe ahoana ny tsy havitanareo ny anjaranareo amin'ny fanaovana ny briky omaly sy androany tahaka ny teo aloha. Dia naka ny Farao ny mpifeny zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe nahoana no manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao, tsy omena mololo tsinona izahay mpanomponao nefa mbola nisan'ny asainao manao ny briky ihany, ary indreto izahay mpanomponao nokapohina ka nanota ny vahoakanao. Fa hoy Farao, malaina dia malaina ianareo ka izany no anaovanareo hoe aoka andeha izahay hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehova. Ary ankehitriny mandehana ataovy izay fanomponareo fa tsy hisy mololo omena anareo nefa ny anjara briky dia mbola hatolotrareo ihany. Ary hitany mpifesin'ny zanak'Israely fa efa azo ndoza izy noho ny nanaovany hoe tsy hahenanareo ny isan'ny brikinareo amin'ny anjara fanompona isanandro. Ary izy ireo dia niaona tamin'ny Mosesy sy Arona izay nijanona niandry azy raha avy tany amin'ny Farao izy. Dia hoy izy tamin'izy roalahy, Jehova ne hijery sy tsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasinareo sabatra eo an-tanany hamonoana anay. Ary Mosesy niverina ho any amin'ny Jehova ka nanao hoe Tompo, nahoana no nahatonga loza amin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ianao? Fa hatramin'izay nakanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izahay, dia hatonga loza amin'ity firenena ity izy nefa namonjy ny olonao, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Ateo angamba. Ya zava-dehibe zay Pasteur Rafanomezatsoa izay tantara anankiray toy an'ny lesona nomaliny hoe araky ny baiko izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy hoe makanesy ianao any amin'ny Farao. Dia lazao aminy hoe alefaso ny olona, anompo aho, avotsory ny olona, avoay ny oloko, hiala eo amin'izao fanompona izao. Zay no hiraka zay nampanovin'Andriamanitra ny Mosesy. Tsy Mosesy akory no nitetateta na nilingilingy anao an'izany asa izany hoe alao afahako izy ireo, anafaka an'ireo aho, fa saingy Andriamanitra mihitsy no natsiaro. Andriamanitra no natsiaro nijery ny zanak'Israely, dia nahita hoe mijaly ireto olona ireto, miainao anaty fahoriana ireto olona ireto, mila votana ireto olona ireto, ranomaso mpijaliana ny fiainan'ireto olona iretoko izao. Tsaroko ny fanekeko tamin'ny Abrahama, tsaroko ny fanekeko tamin'ny Jakoba, tamin'ny Isaka, noho izany amonjy azy aho. Dia naniraka ny izy ty naniraka Mosesy Andriamanitra hoe andany ianao makany amin'ny Farao. Ary dia nandeha tokoa Farao izy ty, i Mosesy sy Arona nakao amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta, dia niteny tondra hafatra, azafady Andriamanitra mpanjaka, ny rano Jehova Andriamanitra ny razanay zay, ny Jehova Andriamanitra ny Hebreo ilaza aminao, alefasony ny oloko, avotsorony reo olo reo andeha anao afanomponan'Andriamanitra, alefaso reo olo reo andeha. Zavakafa Pasteur no nitranga, fa tena
atezerana ny an'ny farao fanompona inona tsy mila an'izany a ka miasinareo manomboketonareo dia ahitanareo manomboketo dia vao maika ampitomboko ny fanomponareo vao maika ampijaliko ianareo zany hoe le olona efa mijaly dia nitaraina le olona efa mafy ny zavatra mahazo azy dia nitaraina indrisany efany a fa ary zay ny antony hoe ialany eo amin'ny tany Egypta zay ny antony andosirany eo amin'ny tany Egypta satria fa mafy loatra ny fahoriana tsy zay anefa no nitranga tsy hoe fanamaivamaivanana an'le fahoriana na izy nalana tao anatin'le fahoriana tsy zay no nitranga fa vao maika nampitomboana le fahoriana vao maika nitambesarana fahoriana vao maika tena napahoriana tena hoe tena ho hitanareo ny azo anareo fa eo foana hoa pasteur no ilanan'le hoe intervention divine eo ny ilanan'le hoe intervention na hoe fidiran'Andriamanitra tsehatra tsy ho possible mihitsy ny hoe Mosesy hiady amin'ny farao na hifanandrina amin'ny farao tsy possible na ireto zanak'Israely reto hoan'ny ohatra hitanao moa le misy an'ireny le hoe ohatra hoe zany grevy reny na hoe olona kely migrevy kely olona kely zary raha misy 50 dia migrevy kely amin'ny arabe dia hitakitaky zavatra eny dia mialany ny miaramila sy ny gendarme sy ny mpitandro filaminana miaraka ny lacrymogène sy ny tsy afaka hiady amin'izany ianao vavavava fotsiny azonao teny eny ry lavitavitra ry manao miakamaka-pie ao fa ny hoe hiady rehefa miteny re mpitandro filaminana hoe rava dia rava io ka ianao raha vao mieritreritra ny ohatra eo anao dia zay le atody miady amam-bato zay misy fotoana pasteur tena ohatra zany mihitsy ny fiainan'ny olona efa tena mafy ny zavatra mahazo azy ary be da be mpivavaka tratran'ity olan'ny farao olan'ny Mosesy olan'ny Arona sy ny zanak'Israely reto indraindray arakaraky ny hivavahana indraindray hoy satria Andriamanitra ne manana ny fomba tsy takatry ny sainy mihitsy Andriamanitra zany rehefa anao zavatra dia zao foana ny teniny hoe amin'ny tanana mahery jerenao ngery amin'ny toko fahenina andininy voalohany avakeo izy teo hoe andininy voalohany ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao zay ho ataoko amin'ny farao fa ny tanako mahery no andefasany azy jerenao tsara ny tanako mahery no andefasako azy ary ny tanako mahery no andro hoany azy amin'ny taniny ny tanako mahery ho Jehovah tena grave zany pasteur ianao ale voatondron'Andriamanitra indray mandeha ohatra hoe donony fotsiny ao dia efa vitany aminao nefa eto Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe tsy hodomiko fotsiny fa ny tanako mahery no ahindro fa tsy maintsy mandroaka anareo hiala ao izy amin'ny tanako mahery no analako anareo ao Andriamanitra zany rehefa manao zavatra tena tia ampiseho an'izany pasteur fanomezantsony tianao démonstration de force tia ampiseho mihitsy izy hoe zany ary afa mitrangana zany ary ny heriko zany ary ny fahefako ho hitanao ny anaovako anao izao anefa pasteur ny mahavariana tamin'Andriamanitra dia izao raha zay ny ary nataony hanafaka ny zanak'Israely maninona raha tonga dia nafahany fotsiny zao reo zanak'Israely reo maninona raha tonga dia tsotro zao tonga dia nataony nalemy farao mpanjakany Egypta naninona raha ataony tonga dia tsisy nahetsika tsony fotsiny miaramila hoe teony eo tonga dia misy zavatra teny eo tonga dia hoe mivoanareo dia vao misy mikasikasika an'ireo tonga dia midina ny anjely rehetrarehetra miady amin'ireo maninona tsy tonga dia zay nataony tompo fa maninona ny mbola nisy zavatra lavabe mihitsy nitranga ary ohatr'izay ny mahavariana amin'ny fiainana mpanompon'Andriamanitra pasteur indraindray arakaraky ny hivavahana indraindray hoy amantsy ianao mandeha le tenin'Andriamanitra ao am-piangonana fa ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafita ny fahavalinao tsy maintsy midaraboko ianao tsy maintsy misurmonter an'io problème io ianao tsy maintsy tafavoaka ambadiky ny tendrombohatra ianao tsy maintsy tafavoaka niza miady aminao niza hifanandrana aminao ianao tsy maintsy tafavoaka mandeha daholo ny teny fikasana sy ny promesse ny men'Andriamanitra misy fotoana nefa ianao gaga fa tsy arakaraky le toriteny renao zavatra mitranga tsy arakaraky le tenin'Andriamanitra renao zavatra miseho Baiboly ny toriteny renao manao hoe vadinao tsy maintsy miova vadinao tsy maintsy retsy amin'ny ditrany io vadinao tsy maintsy retsy amin'ny fampirafesana sy fijangajangana io
tonga any an-trano anefa le olona pasteur fanomezantsika dia zao tsy zay indray ny hitany izy mieritreritra hoe tena tonga any an-trano zany dia ivadika anjely mivadiko dia io fa tsy mampirafitsony io fa tsy amono aintsony io fa manomboka hiteny malefaka hoe maman chéri zay zao nefa nieritreretin'le madame tonga any anefa izy vao maika eo mason'le raha matoa mihitsy no asiany facebook n'le vehivavy kely vao maika eo mason'le raha matoa mihitsy izy mifandray telefona mifandefa sms mifanohatra an'le fampanantenana no raisiny mifanohatra am'le fampanantenana no raisiny taloha le raha misery efa miantso telefona mandositra ry am wc na makany an-davarangana mandeha le toriteny hoe vadinao tsy maintsy miova efa manantena le raha matoa tsy mivoaka any an-davarangana tsony ny telefona fa miova o zany orava mifiarahany am'le vehivavy tonga any an-trano nefa izy eo ambony fandrina mihitsy le raha miseny miresaka am'le kizy vavy eo akaikiny eo ary efa tsisy ena maso intsony gaky izy hoe fa ahoana ary zany randriamanitra arakaraky ny reko le toriteny hoe handresy ah arakaraky ny andrenesako hoe za nivadiko iova to vao maika tsy zany le mitranga fa vao maika zava-doza no mitranga misy fotoana pastera ny fiasan'andriamanitra ohatra zany arakaraky ny hitenenanao ao anatin'ny fiangonana ho afaka mifahantrana ianao dia ianao manantena hoe ahita asa am'izay tonga any an-trano nefa ianao tonga ny taratasy ny fokotany ampanatsony anao ny fokotany fa horoana ialany trano fa telo volana tsy voalohany eo nofatrano leo ny tompotrano fa de roana ianareo azonao zany hoe tena arakaraky ny andrenesana ilay teny arakaraky ny ainona ilay teny fampanantenan'andriamanitra ny mifanohatra am'izay ndraindray no mitranga eo le fantanina miperaka hoe diso ve le iraka nampanaovin'andriamanitra mosesy i mosesy ve tratrana fana mamitaka i mosesy ve mpandainga ka tratrana fampanantenana pokaty ka ny nandiso fanantenana ihany koa ndreto zanak'Israely reto sa andriamanitra mihitsy no tsy marina manoloana ny zavatra lazainy sa andriamanitra tsy marina sa andriamanitra ny tsy havita zavatra sa andriamanitra mihitsy no amitaka mba hampahory andreto zanak'Israely reto tsy mosesy ny mpandainga tsy mosesy ny tia mitaka tsy andriamanitra ny tia mitaka fa lay eo amin'ny toko fahenandininy voalohany vakitsikity dia tsotra ihany amin'ny tanako mahery hoy andriamanitra no amoahako anareo ao amin'ny tanana mahery no amoahako anareo fa sainky izao pasteur raha fanomezantsony na mbola tsy nivoaka teny io eo aza ny zanak'Israely hoe teny io dia nivoaka ny zanak'Israely dia izao no mahafinaritra andriamanitra efa nanome famantarana demelo zany hoe tsy le zavatra noeritreretina ny tonga dia nitranga fa naseho an'andriamanitra teo amin'ireo zanak'Israely aloha hoe izany ary le tehana fa niova bibilavy izany ary ajerenareo ny tehana fa miova zavakafy jerevo ny fahagagana sy ny fahamantarana toko anareo izany nanaporofoko aminareo fa izao izy zavatra hitranga manomboka eto izy zavatra iseho manomboka eto fa aza matahotra ianareo zany hoe tsy le fampanantenana ny tonga dia nitranga fa na tsy nitranga ary le fampanantenana andriamanitra kosa pasteur fanomezantsoa dia mbola nampiseho aloha taty ambadika nanome porofo nanome sationany avance karazany avant-gozy izy milazantsika hoe nampisehonareo zanak'Israely hoe anao zavatra nge andriamanitra zany ny fiasako anao zavatra nge ay e fa aza matahotra nareo fa eo aloha aoky nareo atoky fa efa nisy zavatra miseho ao ary zany ampaherezako andreto olo reto paster na izy anaiza fiangonanao na izy anaiza toeram-pivavahanao ka ao anatina ady ianao ao anatina olana ianao indraindray tsy arakaraky le fampanantenanao anaty baiboly tsy arakaraky le fampanantenana tomy paster ny zavatra hitanao indraindray ohatra ny zavatra mafy de mafy ny zavatra asehoanao ary atrehanao ankehitriny tsy midika hoe tsy etsika andriamanitra hiditra tsehatra izy zao no miteny ny tanako mahery no amoahako anareo dika zay de za anao intervention ary amin'ny fomba matanjaka no amoahako anareo fa milamina fotsiny anareo fa izao efa porofoko eto ampiandohana aloha hoe anao zavatra fa aza matahotra fa ho avokako nareo fa iareto kely faraparany aloha fa arakaraky ny arety anareo eo anaonao zavatra am'izay pasteur raha fanomezantsona ya tsy miova andriamanitra pasteur ary tsy olombelona ka andainga hozy ny teniny ka na zanak'olombelona ka aneny
fa ny fotoan'Andriamanitra pastera rehefa miteny dia anao zavatra izy zay ary manoloana ny sarotra mahazo ny olona indrindra no ilana ny etsika ho ataon'Andriamanitra io ary io sisa ny fanantenan'ny olona anankiray araka ny loha hevitra voizitsika eto fa mila ny intervention n'Andriamanitra ny olona anankiray raha mieritreritra mbola ho tafavoaka ao anatin'ny ady sarotra mila Andriamanitra mandray andraikitra miditra antsehatra io sisa pastera fa ho an'ny olona sepitry ny ady pastera ka tsy manana ny koloara tokana tena tokana faran'io dia reny no mahatonga ny olona mitsoraka any amin'ny ranony kopa reny no mahatonga ny olona mihinana pozina ho faty aingana satria tsy tantsony zay tany ale leon'ny fiainana izy leon'ny ady izy areraka izy ary tena maheno izy hoe tsisy nininina tsony azo atenaina eto ambonin'ny tany fa zao mbola misy azo atenaina pastera na tsisy azo atao tsony azy dia ity fidiran'Andriamanitra tsery ity eto anefa arak'izay famelabelarana etsika zay pastera no tsara ho fantatry ny olona fa misy tokoa ty ambaratonga andalany ity zay amin'ny fijery vonjy maika dia mampametra-panontaniana hoe tena misy ve zao Andriamanitra zao sa tsisy tena miasa ve zao Andriamanitra zao sa tsy miasa satria mifampanantenana atao hoe ho afaka ianao ho sitrana ianao ilamina ny tokantranonao kanefa miahenjana ny ady miahenjana miamafy ny ady tsy mampiova ny fisian'Andriamanitra zany pastera ary tsy midika akory hoe miamafy ny ady dia foana le tenin'Andriamanitra fa raha jerentsika somary lasa avance kely tsika amin'ity tantara ity satria azo vakiana tsara zany fa raha jerentsika neny toy ny tantara io any amin'ny faraparan'ny tantara namoahan'Andriamanitra ary nidiran'Andriamanitra tsehitra teo amin'ny fiainan'ny zanaka Israely namoahana azy tao amin'ny tany Egypta fa tsisy mipika ary mihoatra aza ny zavatra nylazain'Andriamanitra amin'izany hoe Andriamanitra mandray andraikitra zany fa tena fainy fahavalo potika ny fahavalo rava ny fahavalo tao ambadik'izay ary marina ilay tenin'Andriamanitra hoe anao zavatra izy andray andraikitra izy andray antanana izy fa ny zavatra apitsika fotsiny pastera dia eo le mila faharetana fandiniko manokana izy ity pastera maninona tokoa moa misy fotoan'Andriamanitra afaka manao fahagagana iny ngamba mba tsy resantsika androany aloha fa rehefa anao fahagagana Andriamanitra eo mavita ary be dia be mifahagagana ho hitantsika ao anatin'ity tantara ity fa misy fomba fiasan'Andriamanitra koa pastera mandeha miandalana tahaka an'izao ary raha tsy manana an'izay fatakarana izay ny olona anankiray dia alaky amin'ny metsiny an'Andriamanitra ary alaky kivy fa ny hitako pastera dia fomba fiasan'Andriamanitra anankiray mitahaka an'izao fa rehefa aveo izy ho avy ihany ary io ny teny manao hoe ho avy ihany andraso ihany na dia mitaredretra azy hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra misy pastera tsy moramora koa neny manongotra ny zavatra ny ainan'ireo olona rehetrarehetrany hoe 700 taona nisy toetra ny taiza tao nisy toe-pona niry tao nisy fiainana efa namatotra ela dia ela tao azon'Andriamanitra atao manala ny indray mpimaso raha ho ataony fa fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa mamolavolanao tsikelikely mandray andraikitra mandray atanana mikarakaranao tsikelikely ao ambadika izay zavatra izay satria izay ny fahendren'Andriamanitra misy olona ane pastera anaovan'Andriamanitra fahagagana androany ary tena mbola misy tokoa zany fahagagana zany fa ny sady mampalahelo no mampome dia androany le olona mahita fahagagana sitrana tamin'ny aretina nodiny vadiny fa rapitso izy dia efa miravoravo tanana sady tao anatin'le ady ihany izy no niezaka nikiry nandroso natsapa fa ay tena miasa Andriamanitra fa rehefa afaka le ady tao anatin'ny fotoana foy rapitso raha afaka pitso amin'ny herinandro izy dia efa tsy hita sahady rehefa avy eo ka fomba fiasan'Andriamanitra pastera mamolavola olona ny trangan-javatra tahaka ny toy ary ama-Andriamanitra azy dia zay ny tiany ataony fa nifehiny tsy miova Andriamanitra azo atenaina tsara Andriamanitra azo andrasana tsara Andriamanitra ary mahavany olona zay mahazo ny olona rehetrarehetra fa ohatrany tratrany fizahatoetra tokoa ny akamaroan'ny olona pastera hoe androany nanapa-kevitra hivavaka ny vaolana nefa tsy azo mivalim-bavaka tsy azo ny ankonana sy ny fianakaviana ato manenjika makala ary mahatonga le fiarahamonina teny hoe hitako ary zany mivavaka zany aiza zay fivavahanareo aiza zay Andriamanitra reo dia iny mahatonga le mpanompon'Andriamanitra marikivy pastera hoe tena ohatra ny arakaraky ny vavahana pastera ohatra vao miamafy ny ady satria tratra ny fanenjehana ny tompotrano ato mamely ny patron ary mamely ny ankohonana sy ny ray aman-dreny tsy diso lalana ny olona pastera na dia zay aza ny lalovany ary tsy hoe mandalo an'izay izy androany dia io no fiainany mandrakizay fa ho amarin'Andriamanitra amin'ny fiainany io ny teniny fa andray andraikitra izy andray atanana izy
ary io olona io raha mahatoky ka maharitra ao anatin'izany ady zany dia io olona io ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra ary anehoan'Andriamanitra ny fagagany paster. Zay mihitsy ilay izy pasteur Rafanomezatsoa lalana tsy takatry ny saina ny fitondran'Andriamanitra ary tsy azonao visavisaina. Marina dia marina ane le teninao teo hoe zany no mahatonga ny olona mamono tena mitsoraka eny an-dranoikopy zany no mahatonga ny olona mihinana poziny rehefa tsy mahita lalak'ivoahana intsony izy mba saintsainy tokoa nge pasteur Alvarez be da be ny omaly zao nisy vehivavy zay ny ao anataniko niasa taty Antananarivo izy avy any Fianaratsoa dia niasa taty Antananarivo dia niaraka tamina lehilahy taty dia voaroaka tamin'ny asa izy bevoka tsy hitatsonokeo le lehilahy niaraka taminy voaroaka ny trano olona mba niatra azy sisa nipetraka azy ny frais hodinany Fianaratsoa tsisy tena rehefa tratrany zavatra ohatry zany ianao tsy hitatsony tsisy avany eto Antananarivo ny asa tsisy ianao bevoka ianao tsy maintsy mihinan-kanina ny olona koa am'izao samy sahirana amin'ny adiny sy ny fiainany aza miandro ohatrany taloha hoe misy olona hitsetra anao zany fa am'izao fotoana zao ny olona mitsetra rehefa hitserana ihany keo efa tena tsy hita intsony efa isam-baravarana io fa zavatra anankiray ihany pasteur tsy maintsy miandro ny fidiran'Andriamanitra tsehatra sisy ianao rehefa tojo ohatr'ireny ianao tsisy ninazonao atao akoatrany hoe Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao saintsainy hoe ianao niteraka efatra niteraka 5 voaroaka tamin'ny asa madama tsy afaka miasa fianakaviana manary mitady asa ianao fa tsy mahita ny zaza tsy maintsy mihinana isan'andro ny écolazy efa mitangorona efa 3 volana efa bolana efa mila roan'ny ny any ampianarana ny ankizy ofatrano miandry ny ofatrano miandry ny zavatra atao rehetrarehetra tsisy ninina azo atao tsony zavatra anankiray ihany sisa pasteur ny azo atao miandry an'Andriamanitra anao zavatra ianao miandry an'Andriamanitra anao zavatra sisy ianao zay sisy ny azonao atao Andriamanitra manao zavatra nisy anabavy zay resaka tamiko maly pasteur Rafanomezatsoa Njorovavolombelona mba nafinaritra ny Njorovavolombelona za pasteur izy nanatitra raky boady zay izy dia niditra tao brok tao dia nanatitra voady zay nanaova tamin'ny pasteur izy tamin'ny Jesosy pasteur izy fa zao efa saky maty tena afanenina tanteraka ny fianakaviana afanenina ny akohonana ny vady aman-janana afanenina pasteur izy mbola manana zanaka kely asa izy io voateraka dia tratran'le aretiny tsy sy aina ntsony ao izy nanatrika an'le fandarana teny amin'ny collégium masana farany teo na tamin'ny taombaovao tsy sy aina intsony tsy sy aina intsony fa efa nivatako tsy zakako zay efa reraka ny fianakaviana efa afanenina tsy hitatsony zay anaovana fa dia hoe eto any fa nafinaritra pasteur tany amin'ny voalohany taona tany izy zany nanatrika an'le fitoam-bavaka io velona izy tonga nanatry izy tonga tamin'fotoana niaraka tamin'le zanany kely matanjaka izy tena ozy izy nakanisako voalohany nanatrika an'le fitoam-bavaka teny amin'ny collégium teny fa sitrana pasteur matanjaka dia anatin'ny teraky boady ty fa nanao voady tamin'ny tompo hoe raha sitrana tompo dia anao an'izao hitanao zany le ilanan'Andriamanitra manao intervention tena efa tsy hitanao tsony ny dokotera efa tena miteny anao hoe variny zay am'ty zavatra mahazo anao ty fa zavatra tena tsy hitanay ty ny any amin'ny hôpitaly efa maika any amoaka anao hoe andahana modinareo fa lany vola ato ny fanafody tsy hitatsony hoe inona ny azo ampiasaina fianakaviana koa efa leo aza nandray nga mba hitsabo anao zavatra anankiray ihany sisa pasteur Rafanomezatsoa Andriamanitra miditra tsehatra Andriamanitra miditra tsehatra tsisa ny azonao hidirana amin'izany manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra efa naheno zavatra ohatr'izany pasteur hoe saraka izy mivady dia le rangahy efa no divorce
de efa napangany daholo zao le raha mato zany le raha matolona tsy mijangajanga olona madio fitondratena raha mato tsotra kely alefa neo anaty taratasy ny taratasy fiampangany mampirafony le vehivavy makorely le manao an'izao hoe variteny mitsatrany tsinody an-trano hoe manao zaozao hoe misy aretiny mandangy amin'ny fony fironona daholo zany nentina anaovana le divorce de aveo hoe de aveo izy efa niala tao tokantrano de efa misy vehivavy miaraka aminy any de efa renao hoe bevoka hony le vehivavy bevoka le vehivavy miaraka aminy any de ny rafozany eto zany efa mandrondroka hoe andaninareo mandeha any fa ny zanako rehefa tsy tia anareo tsony ny fianakaviana koa tsy mandatsy efa tenenina ny tsy araka tamin'iny efa tany amboalohany efa hoe olona re olona ohatry zany ve niarahany izy moa zany sisa pasteur ny azonao ianteherana izy moa zany zao ny tanina azonao ale makany amin'ny fokotany anao efa nandalo tany amin'ny fokotany problème io fokotany rehefa nialamaina fotsiny polisy efa nialamaina efa any amin'ny fitsarana ary efa miditra am'le famaly mivalinany le taratasy fotsiny sisa ary efa ny enahany amin'ny fitsarana koa raha tsy haitsony hoe ohatrinona koa ny volefa natsentsiny tany inona ny azonao atao ianao olona tsy manam-bola tsy manan'inona olona tsy miasa mivola avy any amin'ny arany mba ivelomanao sy le zanako kely mianadary eo zavatra anankiray ihany sisa pastera Andriamanitra miditra tsehatra no afaka mandamina zany Andriamanitra afaka miditra tsehatra zay ihany sisa no afaka mandamina zany zavatra manahirana be zany misy amretolo reto efa tena tapidalaka le tanteraka na mivavaka rehefa tsy mahavavaka intsony pasteur nefa zany de mampahery anao mitrakarana bavy mitraka fa ohatra zany ange pasteur eto amin'ity tantara eto amin'ny Mosesy sy ny namany ty sy ny zanak'Israely arakaraky ny hoe nangatahana an'le fahafahana arakaraky ny nangatahana an'le hoe afaho izahay mafy loatra ny fampahoriana mahazo anay oko zay ny fampijaliana mahazo anay ohatra ny voamaika zava-doza hoe zao mihitsy ny tenin-jareo vakeo ne pasteur eo amin'ny 1:20 1:20 dia hoy izy tamin'izy rola ozy ny zanak'Israely tamin'izy zanak'Israely Jehova ne hijery sy tsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra eo amason'ny Farao sy ny eo anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra eo any tanany amonony anay jerenao tsara ny tenin'ireo zanak'Israely reo tamin'ny Mosesy reo de nareo izy milaza anafaka anay nareo milaza fahita anay nareo milaza fanafaka anay am'izao kanefa ohatrany hoe nakao amin'ny Farao nareo de ohatrany hoe io asio sabatra reo olo reo de vao maika mafitsony ohatrany hoe amidiny ray ho ampijaliana ary na i Mosesy serona raha fanina jereo ange amin'ny 1:20 fa tena fanina izy rola ary hoy Mosesy niverina hoany amin'ny Jehova ka nanao hoe Toko nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao nahoana re no naniraka ianao fa hatrizay nakanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izahay niteny amin'ny anaranao zay de nahatonga loza tamin'ity firenena ity izy nefa tsy namonjy ny olona akory ianao jerenao tsara izy tena na izy rola raha fanina ihany ko ahoana mihitsy Andriamanitra ianao no naniraka ianao no nampanantena fa avoakako ny zanak'Israely ianao no laza fa omba tena misy fotoana ange nampitory teny koa raha fanina misy fotoana nampitona fivavahana raha fanina na de Mosesy aza teto de tena fanina mihitsy teo Mosesy mitarika ny zanak'Israely teto fanina tena niodikodrina mihitsy satria vao maika ohatra ny zava-dozany eo fiainana fa zavatra anankiray ianao pasteur intervention n'Andriamanitra manoloana ny zavatra zay atrehanao io raha lasana ambavy malala io ady lalovanao any amin'ny tribonaly io ady lalovanao amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny akonana io raha tsapanao ianao fahatody ary fantatrao le olona miady aminao fa vato zavatra anankiray amin'ny pasteur ny azo atao de ny mialaka eo tongotra eo ambany elatry ny tompo zavatra anankiray ihany ny azo atao de miandry ny famonjeny Jehova miandry ny famonjeny Jehova zay na tonga ny any amin'ny mpanao salamo laza manao hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra avaiza ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany zao ihany ny pasteur ny ampahiretrako andreto mpijery fandarany reto rehefa voniny ianao iandry an'Andriamanitra
ao anatin'ny sitrapony zao tsara ny tenin'ny joba any amin'ny joba tsy haiko tsy tadika toko fatelo amby folo toko fadimy amby folo izy hoe na dia amono aza izy satria tamin'io joba matiny zanany folo menada voan'ny accident rava ny fananany rehetra nalain'ny jiola izy tatry ny aretina vahetra ny tapon-dohatra ny paladi ny namany rehetra ny vadika nanenjika azy na ny vadiny azy na ny vadiny azy nandatsa azy de zao tsara ny tenin'ny joba any amin'ny joba toko fatelo amby folo tany vakitsika zay pasteur azavady fa nafinaritra ny tenin'ny joba na tao anatin'ny ady tao anatin'ny olana fa tsy nanaiky an'izany tolefika zany joba eo amin'ny 13-15 zay vakeo azavady pasteur mianaran' jesosy joba toko fatelo amby folo andininy fadimy amby folo na de amono ahy aza izy mbola na tena azy ihany aho kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany aho zay na de amono aza izy de mbola anatena azy any kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany aho i joba teto de niandry an'andriamanitra na natena an'andriamanitra natoky ny fiasan'andriamanitra jereo nge fa tena andriamanitra mihitsy nisy fotoana ohatrany hoe nany mialalana ny satana hoe ndana raha vonoy zanany folo menada ary ngiany ny fananany asivoaretiny izy ary de tratran'zany zavatra zany joba tao anatin'ny fanarahana an'andriamanitra tao anatin'ny fanimpona an'andriamanitra tsy hoe nijangajanga izy de tratran'zany tsy hoe nanompo sampy izy de tratran'zany tsy hoe nanao zay nana fotoana an'andriamanitra izy de tratran'zany teo anivon'ny fanimponany tompo izy nitratrana zavatra ohatran'zany kanefa zao ny teniny na de amono azy andriamanitra de mbola anatena azy zany hoe joba tena fatany tsara hoe andriamanitra indray andro any tsy maintsy miditra tsihatra tsy maintsy miditra tsihatra andriamanitra indray andro any fa saiky zao ny nambara ny toyany eo kanefa namarina ny lalako eo anatrena tsy iova am'ilay fifikirana sy fatokiny eo anatren'andriamanitra tsy iova amin'ny fifikirako amin'andriamanitra tsy mirorosaina tsy mirorosaina tsy hitady lalakafa tsy hitady lalakafa zay le izy fa izao atoky an'andriamanitra na de zany aza ny mbola zavatra mitranga vao mainky anamarina ny lalako anamasy tena anamboatra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra zany pasteur ny olona atao hoe miandry an'andriamanitra zany ary manatena an'andriamanitra manatena ny intervention an'andriamanitra na ny fidiran'andriamanitra tsehatra za tena fampaherezana ny mekondretolo reto pasteur androany mitraka ianao raha lasy anabavy malala meo alala n'andriamanitra hiditra tsehatra ny apasteur raha fanimizatsony ady zany rehefa tonga eo amin'ny zavatra tsy haiko ovahana tena tsy haiko ovahana de indrandray anotanin'ny mpiaramiasa de ahoana pasteur ny atao de niatsotra ny valiteniko tsy hitako zay atao miandro ny tompo aloha ny tompo iasa aperakitsika amin'ny tompo de aloha izy niasa betsaky zay zavatra sarotra efa nilalovako zay pasteur zavatra sarotra tena misy fotoana tena tsy hitanao tsonjy ivoanao anatin'le izy tsy hitanao zavatra mampivaraotsana amin'ny asan'ny tompo ao amin'ny tokantrano ao amin'ny fiangonana amin'ny asan'andriamanitra sy be zavatra mampivaraotsana atrenao ndraindray ary tena mampametra-panontaniana de aiza ny lalakaleako eto de aiza ny lalakivoako eto jerenao daholo mitapina ny lalana rehetrarehetra jerenao daholo efa bahana ny fahavalo daholo ny lalana rehetra bahana ny fahavalo ary tsy avelany andehanao bahana ny fahavalo fa eo ianao tompo tsisy afa-tsy anao sisa midiry anao eto fa io andriamanitra io koa pasteur tsy mandaingy io tsy mandaingy io tsy mandaingy io za lazaiko aminao nanomboka tany amin'ny 1997 tany nanomboka nanao pasteur ny torotena de nanomboka tany amin'ny 2003 tany hoany no nanomboka nanangana an'leo trano fivavahana vahoanyolo koa fa hitako ny adiny lalovana hitako zany fahorina ny aretany hitako zany tsy finanankanina hitako zany hoe tena tsisy nizaniza afa-tsy anao sy jesosy rehetra izy tsisy nizaniza afa-tsy jesosy rehetra izy tadidiko tsara ndray andro pasteur nisy vola ny ilaiko zay nila vola zay zany teo amin'ny asan'ny tompo de rehefa nila ny vola io pasteur fanomezatso de misy rahalahy anankiray zay zany mba efa niteny tamiko pasteur rehefa mba misy ilanao vola ozy izy de makanesany any amin'ny birao ako fa mba afaka manampy anao ihany amin'ny asan'ny tompo rehefa olava koa nefa n'le izy rehefa olava
reraka ihany ny olona ary leo ny olona hoe isan'andro ianao dia angatadava zavatra ilana vola koa nefa misy foana ny zavatra ilana vola koa nefa misy foana dia tamin'ity indray mandeha ty pasteur nanapa-kevitra zaho atsoany amin'ny rahalahy io fa dia mahamenatra ihany ny olona mpanompon'andriamanitra ary anao mitory hoe jesosy manao fahagagana tany atamatavy io resaka io tany amin'ny taona asa 2003 tanoany 2003 tanoany ao anatina olana goavana 2004 tanoany ao anatina problema tsy fampimbola dia zao no teniko tamin'ny tompo lasa mivavaka pasteur dia zao nataoko aminy andeha hivavaka eny amoron-dranomasina ho a jesosy akamangingina kely eny amoron-dranomasina dia andeha hivavaka hitady anao eny dia avelako ianao hiditra tsehatra fa mila vola fantatra ao afa mila vola fa zah koa nefa resy lahatra tompo fa zah tsy hoany amin'io rahalahy io fa zah mino fa isy lalanao sokafanao tena ianao ny miditra tsehatra aloha mba tsy hoany amin'io rahalahy io dia lasa pasteur nakeny amoron-dranomasina bisikileta mino andehanako mandeha bisikileta za mandeha bisikileta io ivoaka amin'le lalana arabe kely zay dia monsieur croisé ny fanena tamin'le rahalahy le rahalahy io ihany koa nefa lava reny izy nandeha moto za nandeha bisikileta ny fanena teo amin'ny arabe mifanena tonga dia mifanitsy za amin'io andeha hivavaka fa tsy hoany aminy dia nyresaka teo izy dia ahoana pasteur izy fandeha ho azy anao andeha hivavaka te amoron-dranomasina ho rahalahy fa tona mavaka kely aloha fa nga ho rahalahy tsy niasa mihitsy aho izy androany zany hoe izy tsy tao am'bro mihitsy tsy niasa mihitsy ranakany ianao zany ranakany zany tsy nahita azy tsy nahita azy fa dia misy fitsangatsangana kely nataonay ozy izy niaraka ny fianakaviana zay dia mivezivezy kely nijery zavatra kely io dia teony eo le rahalahy dia hitany ana teo dia tonga dia meny vola tamin'izay fotoa zay pasteur hitanao am'izay tena tsy amin'le heritseretanao azy mihitsy andriamanitra rehefa milatsaka pasteur ka maninitra ny tanany zay tsy azo ny fahavalinao sakanana koa io ary nanao barrière sy barazy ohatry ny ahoana raha ny fahavalinao hanakana ny lalanao tsy voasakany ianao pasteur raha voasakany rehefa andriamanitra miditra tsehatra tsy voasakany ianao ary zany no ampaherezana an'reto olona spino anatina ady reto pasteur hoe mitraka na manahoana na manahoana trangan-javatra misy tsy maharesy anao io ny tompo efa nampanantena fa ombanao ary ny tompo efa nampanantena fa mpandresy anao ny tompo efa nampanantena fa anao intervention mampanantena anao amitraka fa ombanao ny tompo pasteur fa mezatsoa misy zavatra pasteur ohatra mitombona ihany ny fijerin'ny olona ndraindray indrindra fa eto amin'ity fanompona an'andriamanitra ity zay mifanitsy amin'ity tantara teto ity raha ny tantara nyjerentsika eto dia mizara telo ankilany i mosesy ilay nirahan'andriamanitra nampanantena ny olona fa ho afaka ireo olona ireo ho tahiny ireo olona ireo ny fahoriana ny aina ny tao anatin'ny telopolo sy efajato taona dia aza matahotra ary mpanompon'andriamanitra koa moa pasteur rehefa mampita hafatra dia manana an'izay fomba mpiasa aza matahotra le fampanantena zay ny nataon'ny mosesy teto zay ny ray ny faharoa dia reto zanak'israely efa nanantena fa ho afaka efa nanantena fa hihiratra ny masoandro efa nanantena fa hivadika fiainana sy tontolo vaovao indray hiala amin'izany fahoriana zany hiala amin'izany fanandevozana zany hivadika pejy vaovao indray ny fiainana fa ny fanotelony zay ny aenjana sady mampomeny efa pasteur dia zao ny amafy ny fanenjehan'ny fahavarotana ny aenjana ny amafy ny fanandevozana napetraka faharoam-panjakany Egypta sy mpanompony napahory an'reto zanak'Israely reto ny fitambaran'ireo pasteur ny mahatonga n'ilay tenin'ny olona ohatra mitombona indraindray hoe raha ohatra zany le mivavaka oka ihany aloha raha ohatra zany le mivavaka tohizo aloha ny lalanareo fa aza mbola kitikitiany zay fa aloha zay hipetrapetraka amin'izao ihany raha ohatra zany le mivavaka dia ohatra marina ihany ny tenin'ny olona hoe fivavahana mampahanitra fivavahana mafadirany ovana dia rehatry ny ivavahanareo zao ny fiainanareo entitritsika pasteur no miteny hoe raha mbola andriamanitra ny ao ambadika io lalan'ny olona anankiray io tsy atahorany ary eo tsika mampirisika ny olona hoe iny foananao dingany ianao ndao androso fa aza membotra iny foatapa-kevitra ianao tohizo ny lalany fa aza membotra tsy mitovy pasteur ny fiainan'ny olona anankiray mandalo ho ady
tapa-kevitra nompo an'Andriamanitra. Etsika dia mba ilazany tsy fitovizana. Misy zavatra tena mitovy na mivavaka na tsy mivavaka, ohatra mitovy fa samy ady mivady. Na mivavaka na tsy mivavaka, misy mpivavaka pastera mbola manana ady amin'ny ofatrano, ary isaky mifarany volana mbola tabatabain'ny tompotrano sy ny tompotrosa amin'ny olo, izy amin'io mivavaka. Fa misy koa tsy mpivavaka efa tratran'izany rahateo, ohatra mitovy. Ary raha reo nojerena dia reo mahatonga ny olona hoe oka ihany zao aloha fa atao mitovy, tsy hitakory zay vokatry le fivavahana. Fa tsy mitovy pastera. Ny olona manana ady ara-tokantrano tsy mivavaka dia ny zavatra iandrasany dia hoe roviana ny isaraka, roviana ny anao divorce. Ary efa iandrasana ny fampiteny tokantrano potika hatrany amin'ny taranaka, satria mifindrany amin'ny akiziny ratraposiny alahelo-po. Zany ny andrasan'ny olona rehefa tsisy an'Andriamanitra pastera. Ny olona anankiray marary tsy sitrapanafody efa avy mivarotra ny trano, mivarotra ny fananany, nividianana ny fanafody fa tsy nety sitrana. Ny zavatra endrasan'ny olona sisa pastera dia hoe roviana ary vao faty, ary na ny fianakaviana ary efa kivy, efa manilikily. Roviana ny faty endrasana maty fa tsy mety maty. Zany ny zavatra misy ny olona anankiray tsy manana an'Andriamanitra, fa tsy zany ny olona miandry an'Andriamanitra. Mandalo ady izy ary manana olana tokantrano, fa ny zavatra endrasany ary efa tsy maintsy ho avy eo aminy na tiany na tsy tiany na mijoro izy dia ny hoe roviana ny hodiny vadiny, roviana ny itsangany ty tokantrano ty, roviana ny arina indray ny rava rehetrarehetra. Zany ny endrasana, ary be dehibe nefa tonga amin'izany ry pastera, ary be dehibe ny tokantrano efa natsangan'Andriamanitra tamin'izany, satria nanana faharetana teo amin'ilay Andriamanitra ny asa, nandroso tamin'ilay dingana natombony na dia betsaka aza ny ady mifanakiviana ny aina ny tao aloha tao. Ary zany ny pozina mahazo ny olona maro amin'izao fotoan'izao pastera, satria ny aingany an-trano izy ndeha ho any am-piangonana, dia mifieritreretiny fa vao tonga any am-piangonana izy dia hiva androany ny olana, hiva rapitsy ny olana, jerena nefa ohatra mbola tsy mivaly olana, kivy izy dia miemitra, izy dia miverina. Fatany ihany io, eniny ihany itory teny alefantsika amin'ny tele isan'andro fa efa tsy taitra mihitsy, efa tany afa tsy hitakory zay teo, efa hitako mihitsy, efa mivavaka tao herinandro zay no mivavaka tao, tsy nijanona mihitsy fa tsisy. Satria nieritreretiny fa herinandro dia miova ny tantara, nieritreretiny fa vao miditra ao izy dia sitrana, fa tsy nanankiaritra na andalo amin'ity dingana lalovanyity, ary nieritreretiny fa mandainga Andriamanitra. Fa zay niaritra kosa pastera, reny fijoroana vavolombelona rofona amin'ny sibika reny, fa manova Andriamanitra, manafaka Andriamanitra amin'ny tany-Andriamanitra. Nitsangana maty ny marary tsy ny olona efa ho faty, afaka mifafambaraka ny olona bokany trosa tsy nananasy ka mahantra sy fadiranovana teo amin'ny fiainana, satria miasa Andriamanitra. Ary tonga ilay fotoana nanamarinan'Andriamanitra amin'ny teniny fa amin'ny sandry mahery sy amin'ny fahefana mahery, amin'ny tanana mahery ny anafahana azy. Marin'Andriamanitra pastera, marin'Andriamanitra pastera ho an'ny olona zay matoky sy mazoto mitady azy. Be zay hitako zay pastera fanomezatsoa, tsy hoe raha miteny an'izany tsika dia hoe mampiresaka ololeto na mampahery fotsiny, fa be zay hita zay. Betsaka ireo fiainan'ny olona miova pastera, ary na ianao reny misy fotoana amin'ireny fiainan'ireny olona miova reny dia mitsetsetsa fotsiny, mitondra mambavaka an'ilay olona fotsiny sisany azonao atao. Fa ianao raha mieritritra dia ahoana tokoa moa ny lalak'ivo an'ity olona ty, ahoana na ianao raha misy fotoana tsy hoe tsy manam-pinoana, fa maha-olombelona ianao zany misy fotoana mametram-panontaniana, dia ahoana, amin'ny fomba ahoana ny apodin'ny vadin'ity olona ty, amin'ny fomba ahoana moa zany ny atavavoaka n'ity olona ty amin'izany olany zany, amin'ny fomba ahoana no eritrereto ny sipivady zay niona tamiko, ny karamany tsy nomen'ny patron le asa najanona, ny ankizy mandoa école azy ny izy tsy maintsy mihinana isan'andro, tena ao anatina problème. Tonga ho amikory zareo, tena zany pastera le olana ozy izy, na dia ny hoaniko hoanina ara-tsisy ny azonao atao moa raha mbola misy ny any am-paosy dia manao ihany ianao manome hoe ty ary mba misy kely, ty mba misy kely, azonao. Fa na ianao raha mametra-panontaniana dia inona zany zao no ataon'ny tompo. Zaza metrany olona fanontaniana hoe inona pastera zany ny ataoko, zavatra anankiray Andriamanitra miditra tsehatra ihany, tsisy ninona azonao alahatra zany pastera. Ianao ane tsy afaka mamonjy olona ary tsy ianao nasain'Andriamanitra mamonjy olona, fa Andriamanitra ny mamonjy an'ilay olona, fa ianao fotsiny hiraka natao hitondra hafatra na itao hitondra teny, fa ny akoatr'izay an'Andriamanitra. Zay ihany ny azonao atao dia mampita ianao, fa dia mahavarina fotsiny pastera io ny anisan'ny mahavarina rehefa tena
manaraka an'le zavatra ampianarina le olona, rehefa manaraka an'le zavatra torina le olona, rehefa tena mijoro ary manana faharetana araka ny teninao dia mahavariana fotsiny fa izy efa any ambadiky ny tendrombohatra voagaga ianao ary tao voadingany ty olo ty le tendrombohatra efa izy efa tafatsimbadika ary ambadika ary efa any amin'ny voninahitra efa izy tonga am'birao anao miaraka amin'ny vola hoe ty pastera misy fiaraha-miasa kely ty misy fisaoranao an'Andriamanitra ty ny mba tena voadinay gaga ianao izy efa mitsimbadika any zay vao hitanao hoe fanga efa niova ny zavatra rehetra be da be o pastera be da be ny zavatra hitanao ohatra zany tiako tenenina zany de tsotra ihany eo amin'ny zavatra tsy haitsika atao de vitan'Andriamanitra zavatra rehetra pastera fanomezatso ireto zanak'Israely Mosesy Arona sy mpitarika ny Israely efa tena taona atao zavatra mampivadika atodo hoe tsisy paika atsony te tsisy ninina azo atao tsony i Farao hoe te faromotra vao maika niakatra ny fanandevozana ny lalana tapaka daholo ny lalana rehetra tsisy ninina azo natao tsisy ninina intsony zavatra anankiray ihany Andriamanitra miditra tsehatra ary za miteny an'ireto olo reto raha mbola Andriamanitra ny antenainao vitan'Andriamanitra pastera misy fanantenana da ivavakantsika isotra ny tompo mankasitraka andrina raha io raha afaka nantanteraka an'izay fandaran'izay teto androany faly satria fantatra fa avy aminao zany rehetra rehetra zany mitahanay ianao momba anay ianao manao zavatra eo amin'ny fiainanay ianao raha ianao no miasa tsy misy masakana anao ary raha ianao no miasa tsy misy matohatra anao naoviana tompo za dia mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ireto mpijery mpanaraka ny fandarana misy amin'izy ireo tompo efa tsy misy nizaniza intsony afa-tsy ianao ianao sy izy rery sisa ianao sy izy rery sisa Jesosy fa tsisy nizaniza intsony akoatranao zany efa mino tompo fa raha misy an'ireto tena mpivavaka reto mandohalika izy amin'izao fotoana izao mivavaka eo anatrenao mety efa mipanika tanteraka mihitsy miatrika amin'ny problème varahotrana sy mitsangam-bolo ary efa tena mipara rehetra amin'izao fotoana izao no idiranao antsehatra eo aminy amin'izao fotoana izao no idiranao antsehatra eo aminy tsy maintsy miova ny zavatra rehetra tsy maintsy miova ny tantara tompo ao ambadika izao fandarana izao matoky aho hotahinao reto mpijery reto hotahinao reo raha lasenambavy ireo anangana an'izy ireo ianao ary mino araiky malalaka fa andresy izy ireo miaraka aminao makasitraka andrina tompo tsodrano an'izy ireo amin'ny anaranao ary eto mpamaranana fotoana dia mino fa hiditra tsehatra amin'ny adiny enenao misy saotra Jesosy io amen zay pastera ny azo nresantsika teto fa dia tafiditra ao anatin'izay loha efitra tanteraka zay tsika amin'ny sabotsy avy zao pastera sabotsy avy zao zany dia vavaka goavana intervention divine zany hoe ao anatin'ireo lalana efa mikatona bahana ny fahavalo reo no tsy maintsy hosokafana zay ny resaka amin'ny sabotsy avy zao pastera eo anatrehny fahavalo mbola manao zay farahoafana ty vavaka amin'ny sabotsy avy ty zany atao hoe vavaka mamaky barazy tena mampitsaka an'reto raha lasenabavy mpijery amin'ny fandaran'reto tena rehefa tsy hitanao tsony zay atao raha lasenabavy dia aloha miandry an'Andriamanitra tena mamerina aminao miteny an'izany ary mpanakarenisa satria misy amintsika inge vola nanana fa tena misy zavatra tsy vita amin'ny vola tsony ao pastera tsy miteny tsony ny vola misy fotoana tena tsy midina tsony ny serom misy fotoana efa tena tsy hitanao tsony hoe inona ny atao aiza ny tany alia tena iza ny azo sarangotony za koa nefa dia miteny aminao mijery amin'ny fandarana aza mieritreritra amin'ny pastera eritiny fa mieritsereta an'Andriamanitra ndraindray manko mijery an'izao fandaran'izao ianao dia ndraindray ny pastera no mamaiky an'le olona dia hoe aiza ny ahitana amin'ny pastera rendez-vous manokana amin'ny pastera eona amin'ny pastera iresaka amin'ny pastera vavaka amin'ny pastera aza manantena amin'ny pastera fa aloha manantena an'Andriamanitra dia ho hitanao ny fandehan'ny raharaha ho hitanao ny zavatra hitranga pastera raha fanomezatsoa ny ty fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao ty moa zany pastera dia tsy amin'ny grande salle samafy mbany tsy mitanjom-bato ampitan'ny izy ty ampitan'ny jirama ny anaovana an'izy io ampitan'ny jirama zay ray fa anankiray faharoa koa dia etsy amin'ny mongo ty andray fanambojanary ny tena natanterahana an'izy io eo mongo ty andray fanambojanary eo dia rehefa tonga fotsiny ianao dia mitsofoka dia ao na natanterantsika fotoana fa tena goavany ty fotoana ty pastera fanomezatsoa zay no everiko fa
vavaka mamaky parazy zay raha zay no zay raha fitinina ny resaka misabotsy ho avy zao ty a andriamanitra mitratsehatra ary manao intervention eo fiainan'ny olona zay ngamba paster tsy maintsy tafita tsy maintsy tahina ny vahoaka paster mampahery atsika fotsiny androso toy izy ny dingana efa natao mikaraza mieritreritra ny iverina fa efa miandry ao aloha mifandraisena sy ny fitahina mirary ny fitahin'andriamanitra ho atsika menakabe veloma tompoko amin'ny sivy maraina ny anna amin'ny sivy fotoana eo misabotsy ho avy zao eo veloma tompoko